Mankafaliana topo-klasy topo-vavy no iarabanantsika rehetra izay miaraka aminay eto amin'ny Real TV Madagasikara ho amin'ny ity zoma alina ity tonga soa isika rehetra atao anatin'ny fandarana ary manasantsika rehetra iaraka aminay hatramin'ny farany fantoka tanteraka sika makasika ny tontolo ny toe-karena eto Madagasikara ary ny fifidianana ao anatin'ny fandarana nanasantsika vahiny manokana Andriamatoa Jean-Jacques Ratsetson izay mpahay toe-karena izy raha teo ihany koa no filohan'ny fimana ny Malagasy na ny fahefa mividy no ilain'ny Malagasy eto Madagasikara eto efa candidat filoham-pirenena ihany koa izy tamin'ny fifidianana farany. Miarabanao tompoko ary manasanao androso anaty efitrano. Miarabanao Andriamatoa Jean-Jacques Ratsetson ary misotranao nanakina sain'ny fandarana ho amin'ity alina ity tompoko. Ya miarabanao Andriamatoa Gasikara, miaraban'ny teknisiantsika, miaraban'ny vahoaka Malagasy rehetra manaraka n'ity fandarana ity. Vetivety tokoa dia mandeha fotoana fa lasa sady ny telo volana lasa maly. Lasa maly le telo volana izay indrindra no ifampiresantsika androany Andriamatoa Jean-Jacques Ratsetson satria be dia be ny olona zany no mametrapo amin'ny tanina hoe ianao ty ve tsy mety leo mihitsy an'ity le resaka midimidy ty ary tsy manana tohan-kevitra ankoatrany midy ve ianao raha miresaka an'izay ataontsika hoe politika monétaire eto Madagasikara zay toko. Za rery angambany tsy niova hevitra amin'ny resaka toe-karena resahako tsy hitsahatra ny fanafoanana ny midy madrapafoana an'io midy na flottement io fa za afaka miteny aminao afaka miteny ny vahoaka Malagasy fa raha vita androany ny décret foana ny midy ny epitso tsy misy afa-tsy ny fampiakarana ny famokarana amin'ny fomba mahery vaika relance massive de la production zay sisa no teneniko indray ny antony mantsy dia zao tsy tiako hifanena le fifanakaloza-kevitra hoe fanana ve miditra famokarana aloha no atao satria reo aloha milaza hoe famokarana aloha dia milamina ho azy ny sandam-bola rediredy satria nahoana raha tsika miteny zao misy mpivarotra vary ianao gonimbary ray roa no amidiny eo ny vahoaka Malagasy mividy amin'ny kapoaka. Raha itentsika andao arakarina famokarana andao arakarina famokarana vary resahako io fa famokarana rehetra azo resahana ohatr'izay akarina famokarana vary tsy gonimbary roa na telo tsony namidin'le olona fa gonimbary zato le Malagasy mbola mitohy mividy entana mividy vary amin'ny kapoaka vahaolana ve zay tsy vahaolana satria na le mpivarotra ary mihitsika ao ny volany dia ny voalavo no faly inana n'le vokatra azo raisina amin'ny lafin'ny famokarana rehetrarehetra teniko zay le zavatra tsy misy eto amin'izao fotoana zany 700 Malagasy mantra fadiran'ovana raha mipetraka amin'ny fantenena resaka tinady io sa resaka tolotra tonga dia mazava ho azy fa resaka tinady ny problème eto Madagasikara dia zay mahatonga hoe io aloha ny lakle sokafana aloha ny varavarana zay anao vao miasa fa raha mbola misokatra io ka eo anao théorie be dia be ato anatiny tsisy ninona zavatra miova eto Madagasikara tsisy olana voava. Ny mifanohitra amin'izay ny resahan'ny manam-pahaizana zay tonga teto amiko teto ary voavetivety mihitsy milaza hoe le hevitra mihitsy ny tena rediredy ny antony décret zany fa efanao eto antoerany zany fa sur le marché international ny olona tsy afahanao migérer an'izany flottement zany mihitsy na ny sandam-bola zany. Andriamatoa Jean-Jacques Ratsetson inona no fanazavana entinao anoherana an'izany ary teto ary misy ohatra hatramina hoe tsy tahaka ny Zimbabwe sy ny maro samihafa andao hoe mba meo ny argumentanao toko. Tena faran'izay tsotra tsy mitombona rediredy le fiteny ohatr'izay satria nahoana inona ny ilazanao fa tsy rediredy ny ianao ny tsy rediredy satria manahoana le sur le marché international zany satria ny volantsika tsy hainy amin'ny marché international araka ny lazainy tsy misy place financière eto an-tany ka hoe misy vola Malagasy ao dia côté isan'andro hoe zao ndray ny ariary androany ny vola Malagasy tompoko tsy convertible tsy mitakalo any velany tsy mahazo mivoaka any vato rehefa ivoaka ny vato ianao afaka mitondra fa voafetra ny vola azonao entina le vola azonao ampiasaina rehefa miverina avany avelany ianao dia mba manana vola gasy kely any am-posinao ny vola gasy tsy mitakalo any ivelany tsy mihetehitra amin'izany marché international zany tsy fantatry ny olona akory ny fisian'ny vola gasy ary vao miala ny vato ianao rediredy zany ny fitenenana an'izany hoe voafatotry ny marché international ntsika problema matsy za koa nge manandra tany andafy ny anisan'ny fianarana ambony indrindra angambany amin'ny resaka gestion sy économie ny eseka nataoko
fa za rehefa nody teto Madagasikara dia nakomboko mibokoko ny anarako tany satria ny zavatra ianarana any a dia mahakasika ny toe-karena tandrefana manana vola convertible zange manam-pianarana koa e raha ohatra ianao a manafatra be dia be nefa zara fa manondrana miendanja ny sandam-bolanao zany ny anarana tany nefa tsy mitombona foana nge io e mame ohatra anao tsotra mame ohatra anareo tsotra ny États-Unis a mihoatra amin'ny Chine manafatra zay tsy izy zara fa manondrana ny Chine tsy ampy ny exportation any makany Chine ny déficit commercial ngeza indrindra atao maneran'izao tontolo zao dia ny déficit commercial ny États-Unis mihoatra amin'ny Chine famonina ny dollara ny tsy menjera zay nge dia efa proof fa tsy mitombona akory le resaka hoe rehefa tsy manondrana ianao fa manafatra be dia be dia menjera ny volanao e ny atsika izay a anao le fanazavana am'le hoe taux d'échange fixe dia lasa stable le vola inona le fanazavana zany satria fanazavana zay ny ariary nge tsy vitanantsika entana io fa eo amin'izay visy ihany ka ndaony eo le fanazavana ka zay indrindra nafahantsika manao taux d'échange fixe satria ny ariary tsy miasa ny velany fa miasa eto Madagasikara zato isan-jato ny zavatra atao eto Madagasikara vita ny ariary ary tsy mampiasa tsika na $1 ary atao Madagasikara efa niainana nge io e rediredy nge le miteny hoe tsy azo atao hoe tsy réalisable noho ny ozy ny sasany hoe tsy azo atao rediredy nge zany ny teniny nge no rediredy hevitra tangina nge zany efa niainantsika io a 12 taona tamin'ny président Philibert Tsiranana mbola niainantsika io a 17 taona tamin'ny Didier Ratsiraka ka ahoana fomba ahafahanao miteny fa tsy azo atao hoe tsy réalisable efa niainana io tsy mipetraka akory le hoe azo atao sa tsy azo atao efa natao io a efa niainantsika io fa raha iverenako kely a zavatra nisy tamin'ny Didier Ratsiraka dia zao tadiditsika tamin'ireny fa natadiavan'ny olona ny Didier Ratsiraka dia hoe ny laharana tamin'ny telo maraina amin'ny PPN rehefa tonga ny tournao a vary 4 kilao fotsiny nomeny anao midika zavatra be dehibe zay hoe vary 4 kilao na vary 10 kilao fotsiny no azonao dikan'izany tamin'izany a nanana fahefa-mividy ny malagasy tamin'izany nividy gony-bary daholo ny olona dia tezitra hoe maninona ny 10 kilao fotsiny nomenao nefa mivolako mahazo afaka mividy ray gony a ny ereo Ratsiraka zany a tsy napiakatra amin'ny famokarana izy efa hita fa tsy ampy le famokarana PPN maninona izy tsy napiakatra ny famokarana ny PPN fa ny zavatra tetika ratsy nataony a dia naka décret izy tamin'izany satria rehefa izy tao anatin'ny taux de change fixe averiko foana rehefa ao anatin'ny taux de change fixe ianao a tsy misy afa-tsy décret no ahafahanao na mampiakatra na mampidina sandam-bolanao dikan'izany a tsisy hoe refesina nina moa ny exportation refesiny zao fa décret manao an'iny dia vita iny fa naka décret hatrany izy nampidininy 20 ny sandam-bola na tonga ny août 91 iny a efa niakatra 500% ny dévaluation vola gasy fa 1990 Ratsiraka zasy raha nandalo teto nanao vakansa ny teny an'izao izy hoe mahagaga nareo mbola tezitra amiko izy finareo zao tsy milahatra ntsony e 1990 tompoko zay mahatadidy efa lehibe tamin'izany dia tadidio fa tsy nilarana ntsony ny PPN ny antony tsy nilarana PPN le karamanao efa lasa TDL tonga dia lany tsy nahafahana ntsony a mividy vary amin'ny gony tsy nahafahana ntsony a mividy menaka amin'ny litatra tsy nahafahana ntsony a mividy siramamy 1 kilao fa lasa tsipotipotika lasa tsisy dika ntsony le volanao a dia zay natonga ny hoe efa tsy nilahatra ntsony tsika natonga ny août 91 iny a dia tsika hatramin'izao tsy milahatra ntsony satria nahoana le fahefa-mividy a tsy ao ntsony a karaman'ny olona rehetra ny fonctionnaire na ny tsy miankina TDL hozy tsika tonga dia lany za moa manampy hoe tsy TDL fa MT TDL mbola tsy tonga dia lany karamantsika rehetrarehetra ao a reo TDL reo raha izy fa tsy pahazo maso hoe karamanao décembre fa ny karamanao hatrany amin'ny décembre dia efa lany ho azy efa tsisy zavatra ambabavakory janona aminao ka zay natonga za hoe tokony hijanona ny redirediny le olo ny tenin'ireo hoe tsy azo ataony a tokony mijanona ny rediredy hoe marché financier no miréguler ny vola gasy za eto samy teny a fa raha misy crise financière any ivelany tsy voakasika ny ariary satria tsisy ariary mandehandeha any mahavoakasika Madagasikara amin'izay fotoana izay dia tsotra raha misy banque eto hoe Société Générale manana devise izy no mitatana ny devise tsika ka le contrepartie any ivelany ohatra hoe contrepartie any BNP any ivelany fahity dia very le volan'ny Société Générale le devise fa ny ariary tsy voakitika tompoko
ny ariary voaro azy satria tsy kakalo any velany eto amintsika ihany ka ono rehefa mampiatra an'izay tsika dia aiza ho aiza zany ny ataontsika hoe fanakalozana ny devise zany eto rehefa fony zay midy zay rehefa atao zay am'izao fotoana zao tsika misy devise miditra tonga de lasa amin'ny banque primaire am'izay fotoana zay rehefa atao zay miverina ny contrôle de change tamin'ny andro rehefa malakalo zany malagasy dia aiza izy malakalo zany de am'izay fotoana zay miala any amin'ny banque centrale no mitatana ny devise am'izay fotoana zay de manao lahara-pahamena anao izy amin'ny priorité an'ny toekarena malagasy devise ke misy fa fanjakana no tsy manana azy tsy mitatana azy fa ny banque primaire mitatana azy fanjakana am'izay fotoana zay no mitatana ka raha misy fangatahana avy any amin'ny banque primaire hoe misy client hividy fitaovam-pamokarana ohatra hoe bulldozer na tracteur de fanjakana miteny hoe ay misy devise atokana an'iny fa raha misy hoe misy client-na hividy 4x4 ohatra tsy mameny fitondram-panjakana am'izay fotoana zay ohatran'izay fitatana anazy fa io nge ny zavatra tsy azony olona hoe androany nge de efa tsy mandeha nge io ariary io tsy mandeha any ivelany raha hividy an'ity téléphone ty anao ataontsika ity hoe 10 euros raha manana 10 euros anao le varotra ny velany tsy antany anao hoe avaiza aloha anao firy ny tany santam-bolanao fa rehefa misy 10 euros iny tonga de azonao ty fa mba mitenena nge anao hoe tsy manana 10 euros aho fa sako mividy an'io 2 millions de francs gasy azonao ty tsy azonao ty raha ozy anao hoe 2 millions ara no hividiananao azy nefa 10 euros le izy satria nahoana ny volanao tsy mandeha ny velany tsy fantatry ny olona tsisy miraharaha ny volanao ohatr'izay koa ianao rehefa hivarotra raha hivarotra ianao atao ve la vanille ty ataontsika $200 ny kilao makany avelany ianao de ozy ianao hoe za hivarotra la vanille $200 ny kilao zay ny hividiny eny amin'ny tsena iraisam-pirenena le olona hividiny la vanille-nao rehefa miteny hoe $200 tsy ho avy any aminao izy akoa de antany andraso aloha firy aloha ny tany ariary zany tsy hividy an'io fa rehefa $200 ny prix namen'ny tsena-pirenena ny la vanille tonga de hividiny iny $200 samy miala tsy misy miresaka vao miala ianao tsy miresaka ariary na ray seconde ary mivolanao tsy mandeha tsisy miraharaha tsisy valeur any any vola gasy any velany fa misy valeur izy eto Madagasikara fa inona ny valeur ny ariary am'izao fotoana zao ty moa de efa fanaoko ty de averiko foana tia misy biena 4 alina ariary inona ny azony ty rehefa manontany an'izay ny olona rehetra miteny hoe tsy mahazo inininy fa voavaky iny tsisy hoentina raha-pitso akory tsy ampy ny hoanina androany ary de manontany fandrony mora sa sarotra mahazo an'ity farak'izay sarotra mahazo an'iny président dika zay fiainatsika androany zava-misy sarotra be vao mahazo an'le 100 000 francs fa rehefa azonao le izy tsy misy dikany tsy mitondra anao lavitra zay zany ny zavatra misy am'izao fotoana zao de ny vahaolana atolotry ny FM malgasy atolotry Jean-Jacques Ratsetsan manovan'izay de hoe ahoana mahatonga an'ity isy valeurany aloha de le foanana aloha le flottement na le midy de akarina par décret ny santam-bola malagasy 200% de mahazo entana efatra avoeny ty fa mbola tsy mivaly olonan'le olona mbola lavitry ny afony kitay satria nahoana raha olona mividy kapoakambary ray zany afaka mividy kapoakambary efatra mbola tsy mivany olany fa eo am'le hoe ahoana ny amahana ny olana ahoana ny fomba azahoana ny ty moramora am'izay fa tsy le sarotra be am'izao fotoana zao de io le famoronana asa ny asa mitady olona fa tsy ny olona mitady asa eo le fepetra io hoe io niary tsisisaka teoria fepetra napetraka 3 alina ariary ianao de mahazo trano 3 alina isam-bolana mamerina an'iny 80 taona raha ilaina zay mahatonga an'io tafavoaka fa raha ataonao hoe 20 taona 30 taona raha mandray 1 million de francs anao androany tsy azo trano mandra-pavatinao fa rehefa ohatra 3 alina ariary kosa mahazo trano anao trano daholo tsika 20 tapitrisa eto Madagasikara eo tonga de ny asa nitady olona fa tsy ny olona nitady asa de rehefa mahita asa anao mahita an'ity moramora mitomboka isam-bolana iny tonga le tananao fa tsy ray fotsiny tonga eny fa farafakely raha simika anao misy 10 am'ty fa misy andray 20 am'ty misy andray 30 am'ty misy andray 70 am'ty mitomboka isam-bolana de am'izay fotoana zay mandeha ho azy ny toekarena tia misy fitenenana nameny nataony Albert Einstein be de be mahafantatra be de be tsy mahafantatra io rangaha io scientifique izy namorona ny bombe atomique na natsaina be io rangaha io de misy an'ity teny ity mba nataony mba indramiko aminy zany ny théorie izy ny théorie de rehefa miseho ny olona hoe mahafantatra ny rehetrarehetra nefa tsy zavatra mandeha
zay natao hoe théorie. La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique indray ozy, c'est quand que tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Zany hoe pratique mandeha le izy, mandeha ny fiainanao fa tsisy mahafantatra hoe fa manino ny timy mandeha. Iny teneniko ohatra hoe maka an'le ohatra hoe 3 alina ariary mahazo trano. Raha ianao zao manana 3 alina isam-bolana, za mahay manao trano, manana orinasa manao trano, mila efa misy banque mondiale ve tsika isanao vao mitsangana le trano? Tsia. Ianao manana 3 alina. Le réalité an'izy mihitsy mantsy. 3 alina zany mety la soma raigna man'ny azony zany. 3 alina isam-bolana. 3 alina isam-bolana azafady. 3 alina isam-bolana. Dia ny anaovana an'izay dia azavaiko ary. Androany a manontany ny mpanao trano dia hoe 100 millions mahazo trano kelikely. Za maka marge foana rehefa manao an'io a. Dia za hoe ataoko hoe 200 millions mahazo trano androany. Tsika miteny zao zany tranona 200 millions resahantsika. Rehefa karina 200% sandam-bola midina amin'ny apahefa ny vidin'entana, le tranona 200 millions azonao 50 millions. Zany hoe io tranona 50 millions a ohatrany tranona 200 millions androany fa raha tonga dia miteny hoe tranona 50 millions tsy ho azonareo an-tsaina mihitsy fa ozy nareo hoe gabony kely angamba zany. 50 millions. Dia io a averinao anatin'ny 9 taona, 720 mois na 20 sy 700 volana. Samy manao kajy mandray ny téléphone misy fanaovana calcul dia ataovy 50 millions zarao 720 mois fa mamme zay a 69 000 francs eo. Boriborina 70 000 efatra arivo sy 1 alina. Za maka marge dia hoy za hoe 3 alina ariary mahazo trano. Zay iny pratique zany. Zany atao hoe pratique. Fa rehefa zay no atao tonga dia niasa nitady olona fa tsy ny olona mitady asa, anofana olona be dia be tsika aloha any amin'ny fanaovana trano. Fa rehefa anao an'izay tsika raha ianao zao manana 3 alina ariary isam-bolana anaovana trano, anao za mahay manao trano tsangana ny tranonao, tsy mila efa misy banque mondiale, tsy mila théorie be dia be, tsy mila an'izao, tsy mila an'izao. Fa raha tsy ianao rery manana 3 alina indray Madagasikara, fa misy olona 1 alina, 1 hetsy afaka manao an'izay. Reo olona dia eo en face tsy maintsy misy olona tsy za rery tsony no anao trano, fa misy olona koa amam-polony, amanjatony na amin'arivony manao trano. Dia mihodina ho azy ny tekareny malagasy fa mandritry ny 20 taona tsika rakely na 30 taona ny fanaovana trano miaraka amin'ny fanaovana lalana no bazin'ny ekonomia Madagasikara ampiaingany ty tany ty. Nya ny hevitra hoentiko anafitra amin'ny Madagasikara, nya tsy misy calcul politique, nya araka ny teneniko tao omeko an'ny fitondram-panjakana azo miraisina daholo ange zany rehetra any satria ny anaovako politika tsy ho anahy fa an'le vahoaka. Ono iza ary ohatra afaka manome ohatra fa iza zany zao firenena efa nanao an'io zavatra resahanao io dia nanahoana ny vokatra sa hoe mbola vo Madagasikara no anaovantsika tesy tanty. Raha vao manontany an'izay anao dia théorie zany ny anao. Zao ajadino théorie fa ny tsika pratique hoe katsy efa ambananao dia naomby ny azy. Ny science économique tsy science exacte. Tsy hoe 2 + 2 = 4. Zay zao nampianaran'ny Léonard tsaroko tsara mihitsy ary nifatiko atsatsaiko. Rehefa mamay théorie mpampianatra économie, tena hoe mpampianatra économie zao foana ny teneniny. Toute chose égale par ailleurs. Raha mitovy daholo zany ny zavatra nisy, zay vao alefa n'le théorie dia zao ny zavatra mitranga. Ohatra zao raha miteny nisy tamin'izany ohatra hoe nisy théorie mivoaka hoe raha vao manao création monétaire ianao dia mitarika inflation. Fa io misy tsy vitan'izay nge fa misy fanazavany. Nisy tany nanao création monétaire zao ny condition atao zao dia nanao création monétaire dia mitarika inflation. Toute chose égale par ailleurs. Raha mitovy amin'izay ny zavatra misy ao amin'ny tanànanao ka raha manao création monétaire ianao dia mitarika inflation. Ka io ny teneniko hoe raha ohatra tsika be dia be mantsy manontany manao an'izay fanontaniana izay hoe tsy maintsy miandry olona nanao tany velona vao afaka manao zavatra. Dia iza hoe iza ary ny olona nampiatra midy tany aminy dia nidina 7000% sandam-bolany nalaitsika tahaka. Nalaitsika tahaka zao ny matonga nampiarina teto arak'izay fanontanianao zay. Iza raha misy tany ve nanao an'izay? Raha tsisy tany nanao an'izay aza mitady vahaolana ny velany ianao. Ny vahaolantsika 90% ny vahoaka malagasy ambany tahapahatrano en dessous du seuil de pauvreté. Any zany ny olantsika zany tokana tsika tratran'izay anjarantsika mamorona vahaolana. Averiko raha ka vahaolana ny velany ange rehefa makany velany ianao ny taux d'intérêt 1%, 2%, 3% rehefa anao trano misy 0%.
zany ny any avelany afaka mandoa izy 500 € isam-bolana ny famirenana trano. Eto amintsika ny SMIC no 200 000 ariary na 250 000 ariary izy zao, firy euro zany, tsy misy 50 € akory. Amin'ny fomba ahoana no ampiaranao fepetra ampiasainy any avelany, mamerina vola isam-bolana ianao 500 € ohatra na 1500 € ny alohanao isam-bolana amin'ny trano. Tsika 50 € isam-bolana miditra amin'le olona. Anjaranao zany no mitady hevitra avy amin'le pratika, avy amin'le zava-misy, zay le pratika, le zava-misy misy eto aminao, de avy amin'iny ianao no maka fepetra, fa tsy ny mifanohatra amin'izay no ataonao. De tonga de mandeha ho azy io, satria nahoana? Raha ohatra olona mandray 1 250 000 francs, 150 000 francs trano, afaka manao trano izy. Midina amin'ny efa mividim-bary 150 000 francs gony, afaka mividy vary amin'ny gony izy. Mbola misy 950 000 francs le ampelantanany. De midina ohatran'izay daholo ny PPN, mbola misy ambombava any amin'ny 700 000 800 000 le olona. Afaka ny trano, afaka ny jirama, afaka ny vary sy ny sisa le zavatra tena tsy maintsy ilaina amin'ny fiainana. Zany io tsy maintsy pratika no ampiasaina eto, fa tsy teoria intsony. Raha vao teoria zany teoria foana nampiasaina 70 taona tsika ngatavela eto. Ireo olona miteny hoe tsy maintsy malafatra, tsy maintsy manondrana be deaibe ianao aloha, de zay mampiakatra ny sandam-bolanao. Ka maninona tsy nety zay raha 70 taona de mbola inotsika fa ety rapitso. Tsy mety mandrakizay zay. Ka le fifandraisan'le izy mihitsy mantsy andriamatoa zao Zakaratsietson ny tsika zavatra réalité ny resantsika hoe rehefa manondrana entana ianao de iny fa misy vola vahiny zany voray ianao ao anatin'le izy mitombo de miakatra le izy de mifanindry andalana amin'izay zany le ariary sy le vola vahiny de miakatra ho azy. Fa eto zany ianao manapa-kevitra hoe ho ataonao fixe ny taux de change eto Madagasikara ny anao eto fa ny fiantraikany zany any amin'le zay mampatonga tsika miresaka an'le marché tsy le marché mihitsy. Ohatrinona ny ariary ohatra tonga de mandray ohatra ianao, ohatrinona euro zany ny ariary ray ohatra, ohatrinona dollara ny ariary ray ohatra, de ohatriny ahoana le mécanisme amin'le izy amin'izay zany rehefa tena réalité. Ty zany misy gasy efa mifoanana midy vita amin'ny décret fa de ahoana amin'izay le zavatra misy amin'izay raha ohatra ka ampiasan'le ariary amin'izay izy. Rehefa ampiasan'le ariary izy tsy manan-kalo tsony izy. Ariary nge ny ainatsika, izy ny anan-kalo dollara tsony rehefa mahazo ariary. Karaha manao ariary. Fangainao misy mandray dollara eto, tsisy mandray vola dollara eto na ray aza. Karaha manao TDL vao tonga de lany. Fa ny zavatra izy, le karaha manao TDL iny, tonga de hitanao, nidina amin'ny ampahefany le vidin'ny vary. Midina amin'ny ampahefany amin'ny vidin'ny menaka. 3 alina ariary de mahazo trano. Zay no hitanao. De ampiasainao arakarak' zany le androany zany le 1 250 000 vao tonga de lany rapitso izy vao tonga tsy tonga de lany fa afaka ny tranonao, afaka ny vary, afaka ny jirama, afaka ny menaka, afaka ny sira, afaka ny siramamy mbola misy ambobavy ianao avinao ampiasaina. Zay zavatra izy réalité zany. Fa averiko foana hoe io théorie io hoe alafatra be deaibe nefa zara fa manondrana efa iainana zany ke tsy mamorona an'izany ary déficit commercial ny américain io tsy vao tamin'ity taona ity, tsy tamin'ny herintaona, efa 10 taonany, 10 taona. Fa maninona tsy mbola nianjera ny sandam-bola américaine raha marina le théorie. Fa le théorie tangina, le théorie tangina tsy mitombona akory any amin'le tany misy vola convertible. Ka ahoana nafahanao, ahoana no tonga ianao de imposenao amin'ny malagasy hoe tsy maintsy tolotra sy tinady amin'ny vola vahiny no mifeny vola. Tsy zay le tangina, zay le hevitra tangina. Io nge raha hiteny ary zareo hoe ilaina mila manondrana any ivelany be deaibe tsika. Averiko indray mifanondranana entana avy any ivelany io tsy vitana décret mila orinasa ianao manondrana entana. Ary io orinasa io tadidio raha misy loi universelle, raha misy lalàna ikambana an'izao tontolo zao de zao. Le orinasanao io mampatanjaka azy voalohany de ny tsena anatiny aloha. De rehefa matanjaka ianao amin'ny taninao ny ambom-bavanao no ahondranao any velany. Isy an'izany eto Madagasikara tsisy roviana, efa 70 taona tsika nanandrana an'izay, tsy tafavoaka. De ahoana ny androany hoe misy tonga vany misy manao théorie de tapitapika de hoe andao tsika hanondrana be deaibe. Izy ny hanondrana eo tsisy orinasa mpanondrana eto Madagasikara. Mbola nangana orinasa zany hoe mbola afaka 10 taona. Fangainao tadiko avy aveo hoe tsika tsy afaka miononona fa anatin'ny mondialisation sy ny libéralisme.
tsy misy ange zany mondialisme sy libéralisme zany ny fisian'ny AGOA rehefa miresaka amin'ny États-Unis tsika ina dikan'le AGOA ataon'ny Amérikanina listra ny zavatra azonao aondrana ny États-Unis atao listra t-shirt de asiny isa ohatra 1 million de t-shirt any azonao aondrana ny États-Unis de reto ny entana reto nisa azonao aondrana ny États-Unis vao mihoatra an'io vao tapitra io miandry amin'ny herintaona indray ianao ny AGOA manaraka zany ve natao mondialisation zany ve natao libéralisme de ny paito-karena tsika tsy afa miononona fa tsy maintsy manaraka an'io lalàna io nefa zala tsisy manaraka io lalàna io fefeny ianao ferany ianao anondrana an'izay tianao aondrana zany hoe raha hiteny zany ianao hoe andao anondrana anondrana inona de anondrana aiza de iza ny orinasy eto Madagasikara anao azy fa mbola tsisy orinasy eto loatra am'izao sa décret manao azy 4 taona nanao an'izay lalàn'izay tsy tafavoaka 4 taona za miteny hoe ray volana ampiarina foanana ny midy mila ray volana manafoana azy akariko 200% sandam-bola ka nataoko io tamin'ny 2018 fa tamin'izay tsy ampahefa mifahatsasany hoy za hoe raha lany ka tsy midina atsasany anatin'ny ray volana mividiny entana farana avany velany de miala ho azy ny amin'ny fametram-pialana 14 zao 2018 napetrako teny amin'ny HCC miaraka tamin'ny déclaration de candidature ako premier tour 7 septembre io taratasy io zany natory 3 herinandro rotokom-bolana teny amin'ny HCC fa raha lany ka niasa ray volana ny gouvernement ka tsy nidina atsasany io vidiny entana farana avany velany miala ho azy tsy mila miala tsony tonga anao de tsofin'ny rivotra ho azy zay le engagement zay le fanajana ny vahoaka malagasy satria le olo lefa leo fampanatany anapôkaty zany na miantoka io ny antoka zany ny teny zao ameko ny fitondram-panjakana io averiko eto mahatonga mamerina an'io tsy misy afa-tsy ny olo leo amin'ny fitondram-panjakana anao afaka manao azy satria didim-panjakana manao azy de ataovy io tompoko rehefa tsy hainareo afaka miantso aho anareo ka raha tsony fitondram-panjakana androany ataovy ary io ka tsony ako anatin'ny ray volana io tsy tanteraka tsy midina amin'ny ampahefa ny vidiny entana farana avany velany afaka managadra izy oa zay ny antoka omeko raha ohatra izy manana ia fa tsy misy antony sy tokony avita manatanteraka an'io fa ny olona manakihana no mirediredy fa tsy ny tenako satria ireo manakihan'ireo zany mety etra amin'le marché tsy misy marché io nge eto Madagasikara ihany nge le fanakalozana vola resantsika io fa vola gasy tsy misy mitakalo any velany zany ka iza no mirediredy am'zany tsy za mihitsy no mirediredy fa reo olona miresaka marché fa nga io tenenina de hoe misy tsy misy marché financier misy ny ariary any velany tsy misy fa banque première eto no milalao ny devise banque première eto no arakarak' zay tiany mampiakatra keliny mampidina sandam-bola de ny loza ary rehefa mba mahazo aina kely le sandam-bola tsy mihetsika ny vidiny entana fa vao mitotony izy miakatra ny vidiny entana mahazo aina kely izy tsy mihetsika ny vidiny entana mitotony izy miakatra ny vidiny entana zay ny ainatsika nandritry ny 4 taona zay nahatonga ny hoe 7000% ny fianan'ny sandam-bola malagasy raha io ampiarina amin'ny Amérikanina mihoatra amin'ny Chine tokony 7000% satria ny azy ny déficit ny betsaka lavitra noho ny déficitsika ny déficit Amérikanina mihoatra amin'ny Chine no be indrindra zao tontolo zao ny azy zany tokony efa ninjera tany amin'ny 50000% fa maninona izy no tsy maintsika no terenanao an'io nefa ny tompo-kevitra raha tsy manao zay mahatonga an'io za tandremo fa le olona mitena azy hoe financier poizina Madagasikara fa ny problème fotsiny manso sanatria hoe itobakety fotsiny le vola de tsisy lanjany le aliariary io resaka io lasa mitobakety fotsiny satria eto ihany tsy ariary tsy afaka hivoaka ny ivelany zay le mécanisme zay zany mampiahan'ny olona rehetrarehetra am'ty na tianao na tsy tianao mbola théorie koa nge tianao ty satria mbola tsy nampiasaitsika ny fomba lovako azy tsy théorie fa pratique io azadino rehefa tao io tsisy zany hoe ariary itobaka zany aloha voalohany satria nahoana raha androany tedelona ny karaha manao de ohatrany raha ataontsika midina amin'ny apahefany dolo vidiny entana misy aloha misy vidiny entana hidina amin'ny apatelony fa tsy amin'ny apahefany le vidiny entana midina amin'ny apahefany le vidinany de tonga de amidy fa raha mbola misy transformation to Madagasikara mety any amin'ny apatelony vidiny entana fa ataontsika raha midina amin'ny apahefany dolo vidiny entana vola raisina eny am-pelatanana tsy tonga de ho lany daholy miena zany ny masse monétaire en circulation eny eo miena ny vola ho ampiasainao satria
manana mbavy ianao dia misy azonao tahirizina fa avy eo hiakatra izy satria iforona ny asa isy asa vaovao amanetsiny iforona dia ireo olona ireo nge anana karama daholo izy fa tsy hoe anakarena be anana karama izy ahafahany miaina mampiaina amin'ny fianakaviany inona maratsy amin'izany tsisy maratsy an'izany ary zay arany tedavany satria ny fanjakana tsy afaka amahana malagasy 20 tapitrisa fa ny zavatra tokony atao dia le malagasy ireo no amena fahefamividy sy fahafahamividy amena asa ahafahany mamelona mivady aman-janany ny tsirairay mamelona mivady aman-janany fa tsy isy hoe vola malagasy lasa tsisy valeurany raha tsisy valeurany ary io dia ndany ianao maka 1 million dia ario amin'ny tany eo na amin'izao fotoan'izao ara ataontsika ty resahantsika ty 20 roa ariary tsika ny teny te tsisy dikany ty satra be mahazo an'ity raha tsisy dikany ty ario ary fa tsy fandrombaniny olona io ty ny ariary eto Madagasikara na inona tenentsika na inona tenentsika misy valeurany fontsy fonty eto Madagasikara misy valeurany fonty fa ny afahana mamiazy valeur bebe kokoa valeur dia hoe le ariary mba zavatra bebe kokoa no ny azony amin'izao fotoan'izao no atao zay fotsiny kely izy tsy le azony amin'izao fotoan'izao fa efatra voeny ny zavatra azony amin'izao fotoan'izao no atao inona maratsy an'izany inona maratsy an'izany zany keny tadavin'ny olona aiza ho aizanay ny ahafahan'ny fanjakana supporter amin'le ataontsika hoe fanomezana asa fanaovana trano sy maro samihafa ny resanao teo misupporter manao ahoana moa any amin'le resaka vola mihitsy zany ka vola voka amin'ny tsirairay zao zany raha ohatra zany manao trano tsotsotra androany eo amin'ny ohatriny 50 millions 200 millions izy androany fa 50 millions rapitso dia ohatriny ahoana zany izy rehefa io le azony olona ho 3 alina isam-bolana izy teo 3 alina 3 alina ohatriny ahoana zany ny zavatra iaingy isy asa be dehibe iforony ato izy ianao ohatriny ahoana ny fomba tonga dia azavao zany le amin'ny politika zany resantsika anazy zany voalohany aloha 50 millions mahazo tranona 200 millions ankehitriny fa io 50 millions tsy mena an'le olona anao trano izy dia tia 50 millions anao le olona anao trano zany tsy ahita na ariary amin'iny vola iny ary fa ny banky no miresaka amin'ny mpanao trano dia mpanao trano sy le olona anao trano no manao soni dia manao plan famezana vola ny banky hoe ohatra rehefa mitsangana ny fototra meko 100 ianao izy montsy an'le olona mpanao trano dia tonga le olona mpanao trano ary miteny hoe fanitsangana ny fototra fa tsy vita eo iny fa atson'ny banky le tompo-trano manamarina avy anao fa vita amin'ny fototra tondranao sary hoe eto ty amiko aty tonga le pirofo meny banky an'le mpanao trano ny 100 miakatra ny rindrina mipetraka ny varavarana ohatra mamero 100 zay ny banky tonga le mpanao trano vita zay izy meo volako atsona ndray atson'ny banky ndray le olona manao trano manamarina avy anao fa tsangana ny trano petraka amin'ny varavarana varavarakely sy ny varavarana meo sary vita zay men'le mpanao le tompo-trano le pirofo men'ny bankiny 20% atrany atrany ka raha olona ray ho manao an'io olona asana olona manao trano anankiray fa rehefa olona amina rivony amanalina amanetsiny no afaka anao an'izay zay le iforona ny asa any amin'ny fanaovana trano ny plombier ny maçon ny électricien ny mpanao tafo ny rehetrarehetra mpanao varavarana dia ny asa nitady olona fa tsy ny olona nitady asa any le izy zavatra tonga dia mivaingana zay le hoe ny théoria mandeha dia avy eo le olona gaga hoe ndry fa hoana ny mahatonga azy mandeha fa ny pratika zafady ny pratika no manao an'izay hoe mandeha le izy dia gaga daholo hoe fa maninona ny nandeha tsisy mahafantatra fa le théoria misy azy mahafantatra ny rehetrarehetra le olona fa tsisy ninona mandeha ny tonga dia pratika ny azy zany pratika ny azy zany rehefa misy banky afaka mamatsy an'le fanaovana trano banky eto toerana mampiasa ariary tsy mihindrana vola velany fa zay resahako zay ve raha misy olona ve afaka manao trano manana an'le 3 alina ariary na misy manao ray hetsy ariary 3 alina ariary na misy manao 500 000 francs ny isam-bolana raha am'izay zavatra ny resahako zay ve dia mila ny efa misy banque mondiale vao vita mila mihindrana vola ny velany tsia vitan'ny ariary zay
ny ariary amin'izay fotoan'izay miverina ny fiandrianam-pirenena amin'ny ariary verina amintsika ny tsika lasa tompon'ny ariary banque centrale gasy no tompon'ny ariary no afaka mamoaka ariary amin'izay fotoan'izay zay mahasamy hafa azy be dia be mazava tsara mihitsy ny ao anatin'izay farany ary sisa raha ohatra ka ataontsika hoe androany zany a mandray fanapa-kevitra ny fanjakana hoe anafona ny décrettsika raha tsy diso to 94 angambany izy io no 94 nanomboka nametraka ny lisy teto Madagasikara foanatsika izy io a dia anomboka andeha zany ny zavatra rehetrarehetra anao ahoana ny resaka mpamatsy vola ny vela ny ahoana ny FMI ny banque mondiale anao ahoana zany rehetrarehetra zany amin'izay fanapa-kevitra Madagasikara zay efa ny anticipenao ve raha ohatra ka tonga efa mazava ho azy zao nge tadidiny tsika androany ny trosa atao iny vola eo ivitianana ariary eo amin'ny midy atakalo ariary dia le ariary no entina andoavana ny karama fonctionnaire sy mibourse ny ankizy dia tsy ampy iny mandady lany zandrika meo dolara indray zay ivitianana ariary eo amin'le midy dia le ariary indray no ampiasaitsika andoavana ny karama fonctionnaire sy frais de fonctionnement fonctionnaire zay ny mila tapahana fa ny fomba ahoana nafahantsika manaiky tompoko nareo rehetrarehetra anontaniako mijery an'ity fandarana ity manaiky ve nareo azahoana ariary nge atsika mindrana devise tsika vao mahazo an'le ariary ny trosatsika androany za miteny zao 5 milliards de dollars ohatray daholo ny lalany amin'ny fomba ahoana no aneken'ny saitsika hoe ny FMI no miteny hoe izy mamatsy 80% ny budget malagasy fa nga misy mandray dollara reo fonctionnaire reo fa nga mandray dollara ny mpianatra tsisy mandray dollara reo fa vo azo le dollara atakalo any amin'ny midy lasa ndrala omena azy le dollara dia aveo tsika menimeny hoe tsisy devise eto Madagasikara misy fa ratsy fampiasa za amiko zany raha mieno amin'le vaholana mantsy tsy miresaka efa misy banque mondiale mihitsy anjarandrareo no misuppositionné fa za miteny hoe raha androany zany izy ataoko zay dia ozy tsy menao vola tsy menay vola tsony ianao ohatra fa izy tsy anao an'izay toy tsy manena tazomiko ivitianana ariary iny za ariary ange anaky tsy mila vidiko tsony tsy mampanina zany izy raha tsy manome vola amin'izay fotoan'izay amiko isy budget anankiroa fanjakana budget ariary mitokana gestion 100% malagasy dia isy budget devise io azo avy amin'ny le kely agnondratsika androany dia ampiasaina amin'ny lahara-pahamenanao inona aloha mamaika atsika dia reny aloha nampiasaina azy zay le izy tsy mifampiresaka reo tsisy idinany taux de change reo fa rehefa taux de change fixe tsika apetraka ny taux de change fixe androany dia ampidirina anaty tiroary iny dia andao amin'izay hiasa fa rehefa anao lalantsika any anatin'ny projet anay mantsy raha lalana mbola latsaky ny 30 kilometatra 30 kilometra andao atao pavé ampiasana imo fanjakana manambola satria ny ariary atsika dia zay fotsiny dia fa amorina asa amanalina mba tsy lazany hoe amanetsiny satria ny lalana rehetrarehetra manerana Madagasikara azo tonga dia miaraka amboarina fa tsy hoe vita aloha ny ary dia hoe aizandray vola tsy zay vola tonga dia misy ny vato samy maky ny amin'ny tendrombohitra akaiky ny le hanaovana ny lalana ny olona metraka azy ny olona amin'le fokontany amin'le commune na le district anaovana an'le lalana dia tonga dia atomboka amin'ireny lalana fohifohy reny aloha fa be dia be ny lalana eto 5 kilometra 10 kilometra 20 kilometatra rehefa avy ny orana adiny 4 nanaovanao azy misosa ny tomobile vo aingana nahita an'izay tany amin'iny faritra Bonglava iny avy ny orana zay hoany tena saika hoe tsy tafita adiny 2 zay manao lalana 18 kilometra fa aveo zay nyresaka tamin'ny olona tao dia main'ny andro no nefa miverina ohatrany tsy marina tsy maninona tsony le izy fa lasa moramora nandeha amin'le lalana reny lalana reny zany raha natao pavé mamiasa ny ankizy ao tanàna mamorina asa ny asa mitady olona fa tsy ny olona mitady asa tonga dia sady miala ny asandalo amin'izay fotoan'izay hono andry mato Jean-Jacques Ratsetsoa marana antsika anazy satria resaka ny politique toelata ity ihany koa ianao ve tsy mieritreritra hoe matoty fa ela ianao ny resaka an'io hatrany amin'ny 17 soa ary 20 soa tany amin'ny tetezamita ary mboa efa nisy an'le fifanovatsony mihitsiny androantsika efa 324 tsy misy meno ianao ny mpitondra fanjakana ihany koa tsy mandray an'le sosikevitra tsy tonga saina ve anao hoe sao dia mba le zavatra proposenao sy le any aminao mihitsy ny olana fa satria ohatrany tsy meno mihitsy zany ao anatin'le diso angenao miteny an'izay satria
tamin'ny 2012 noetiko teo alovin'ny CST io a 800 CST nanao sinina anaiko hoe foanana le midy akarina sandam-bola fa marina ny tenao fa olona roa nanakana ministry ny vola tamin'ny tetezamita sy ny filohan'ny tetezamita fa olona roa ve manakana ny lazainao fa hoe rediredy ana hoe tsy azo atao io fa tatyarina tsisy nentsony satria le olona reo foana ny eo amin'ny fitondrana averiko reo olona reo foana no eo amin'ny fitondrana le nanaraka ny tetezamita le ministre ny vola no teo amin'ny fitondrana ny aly izy le filohan'ny asa te no fitondrana de zay ve nanaovana hoe tsy azo atao io azo atao io malalaka zay nge mahatonga amin'ny teny atsoya anao azy rehefa tsy hainareo raha tsy vita io afaka gadrainareo za nge tsy olona dala iteny an'izany raha tsy vitako io akoatran'izay ngamba de le olona miteny am'le mivazivazy reny raha tsy vitako io tapao ny lohako aorinan'izay fa tsy hiditra am'izay tsika fa efa zava-dozy zay fa zay fotsiny tenegniko hoe nisy ange teto financier teto aminareo ny teny hoe raha voatao io de lasa ohatran'ny Zimbabwe hoy za financier aloha de tsy nahafantatra ny zavatra nitranga marina tany Zimbabwe ve nitranga tany Zimbabwe justement hoe tany nisy mingy ny erreur nataon'ny Zimbabwe nanao création monétaire izy nefa midy teo aminy mbola niasa de ny dévaluer napidiny midy tany aminy 100 000 ny sandam-bola zimbabweanina icontrena an'le fidinany sandam-bola nanao création monétaire ndray gouvernement ny Mugabe tamin'izany de nahidiny retsy 100 000 ndray le sandam-bola de zay natonga an'le hoe vidy mofo anao zao million vidy zavatra anao par million ny erreur en Zimbabwe zany tokony foanany aloha le marché tsisy nilana azy satria ny vola zimbabweanina tsy convertible ohatra ny vola gasy zay nge nataoko za tsy hanao ny erreur en Zimbabwe za alohany nanaovako zavatra ninenina foanako aloha le midy mampidina sandam-bolako vao mihetsika am'izay fotoan'izay décret sisany afaka mampiakatra sy mampidina sandam-bola tsy misy rafitra tsy misy olona ntsony ampidina sandam-bolako afa-tsy za de za ve verina rehefa dondrina hoe nakariko 200% sandam-bola de aveo anao décret ndray aka ampidina 100 000 à 100% ndray satria tsy ampy ny fanondrana na tsy anao an'izay ary tsisy afaka anery ary tsisy afaka anao an'izay satria ny décret ako ihany sisa no afaka manao an'izay mampidina sandam-bola fa averiko foana hoe voarapitso vita io vita ny décret niakatra sandam-bola de raisina am'izay le taux de change ampidirina tiroara de alao feno tranokala fa tsisy miresaka nintsony fa andao am'izay miova ny fomba fiteniko hoe relance massive de la production andao akarina ny fomba mahevaika am'izay ny famokarana fa isy vidy mivarinao na gonimbary zato ara hovokarinao andao ampina ny tantsaha problema théorie foana ny eto za manome vahaolana pratika miala amin'ny zavatra misy inona ny problema mpamboly eto Madagasikara resaka rano eto tsy mitrano sy avaradrano inona mahatonga ny rano tsy misy ny lasora misy milliers d'hectares eny tsy miasa tsony satria nahoana tsisy rano mahatonga an'le rano tsy misy pakafasika reo tokony makafepetra ny fitondram-panjakana akisaka le pakafasika lavidavitra satria kikisany le reny rano eo akaikin'le misy tanimbary de midina ny niveauan'ny rano de tsy mahatakatra tanimbary tsony zay nge problema na rano eto atsimindano sy avaradrano any aminay ny tsy hafa ohatr'izay le izy le sisona hitanay fa lasa riam-pamy be ry mila pompe ianao apiakatra azy 20 metatra na 10 metatra aty ambony de tsisy afaka mamboly tsony le olona satria tsy manana an'izay pompe zay izy fa io zany rehefa raisina ina vahaolana andao asina totofana vato izy feno vato manaraka an'iny de zay vato eo akaiky eo manakaramoly ianao de feno vato eo tsy mila miady amin'ny pakafasika tsony fa rehefa solonao vato le fasika nasoriny tsy afaka mandavaka tsony izy de rehefa feno vato le fasika le solon'ny vato le fasika lanandrala de miakatra ray ny renirano ny sisona mandalo amin'iny atsimindano sy avaradrano iny de verina ny rano fa androany aloha mandrapavita an'izay ny azo fitondram-panjakana tao ampio ny tantsaha anao digy fa le tantsange lasa miasa rery za nahita tery ambaty fotsy tery nanao digy drala de vato fotsiny natangoriny vato be de nisy le ohatrany tondra-drano iny paritaka le vato tsisy nilana azy le digy io nataoko isa hoe ianao mila mbola ijeriko izay hoe aiza koa ny tany nanao an'izay ve vo anao an'izay le olana teto amitsika pakafasika nandavaka ny renirano fa tsy andeha ijery vahaolana ny avelany ianao fa eto le olana eto ianao mahita ny vahaolana zay le atao hoe pratika asory any am'izay ny théorie
le théorie de le olona mitondra antsika hatramin'izay mafantatra ny rehetrarehetra za expert comptable za zao raha nisy élitiste tsy nisy anany dideratsiraka ny mpanolotsaina ny dideratsiraka olona mivoaka polytechnique sy centrale tany à Paris daholy nandeha tsy nandeha satria théorie daholy feny théorie de tsisy ninona mandeha le théorie miteny hoe za mahafantarana rehetrarehetra za polytechnicien za centralien za manana ny vahaolana nisy etsika tsara ange nataony dideratsiraka ny investissement outrance fa nisy zavatra ngezabe tsy napety azy le investissement outrance reny ny ilaitsika ny olana fotsiny tsy nanao orinasa izy mba mitodika ny velany mba hanafahantsika azahoana devise fa le orinasa rehetrarehetra nataony mitodika amin'ny malagasy ny mamy sosy lalaso manao ronono sy menaka soja ny Kobama manao blé sy ny sisa vao nandeha zany iny théorie nitondra azy de ozy hoe vao nandeha de fantatra fa tsy tafavoaka satria nahoana le trosindraminao dollar mivola amerenanao azy tsy maintsy dollar mivola raisinao miakatra fibatany olona ariary raha ivaritra menaka ary lalasoa ariary de fa fantatra mialoha zany iny fa tsy ho voaloha le trosa ndefa anao trosa ianao tsy maintsy zavatra mahaleo tena mahaverina le trosa no ataonao zay anao va tokony trosa ohatran'izany tamin'ireny tsy nanentana ny tantsaha izy manaovinareo soja sy blé fa rehefa nitsangana ny orinasa ireo nividy azy dina zavatra nitranga mbola nivela ndray tsika mividy soja any Espagne mividy soja ho andala sosy mamsoa sy ny sisa de ozy hoe sady mitodika teto Madagasikara fotsiny le orinasa nataony no mbola nandavaka ny déficit commercial manandavaka ny devise kely azontsika hividianana akora ny velany zany ny erreur stratégie nataony dideratsiraka io zany le tsy ampy le izy fa lasa théorie fotsiny hoe rehefa mamokatra ianao de tafavoaka tsika malagasy fa izy tsy namokatra ho agnondrana any velany fa veriko foana hoe nanao an'izay ary izy mety mbola tsy nety satria nahoana tsy misy zany mondialisation zany tsy misy zany libéralisme zany tompoko fa tsika foana nanao mpahantrararatsany amin'izany fa manakatiny an-tsenany daholo reo fa rehefa maneligelina azy ny zavatra ataonao sakana eny ianao tendavany zavatra tsisy zany libéralisme zany averiko foana ny AGOA ferana ny listra netana azonao alefa ny États-Unis rehefa tsy mahazo an'iny AGOA iny ianao tsy afaka manondrana ny États-Unis zany ve natao libéralisme zany ve natao mondialisation de nataoko iza hoe andao aloha velomina amin'ny malagasy de rehefa velontsika ny ambom-bavatsika no andramatsika aondrana ny velany fa tsy mifanohatra amin'izay akory amin'izay fotoan'izay miforona ho azy ny orinasa eto satria rehefa zange miresaka foana tany hoe famoronana trano fa rehefa orinasa mamorona trano no atsangana nge tsy hoe olona mpanao trano aminy ao fa misy directeur ao mety misy directeur adjoint mety misy secrétaire ao mety misy mpividy entana ao misy commercial ao mitady client misy logisticien ao migérer ny stock satria anao raha anao trano ianao de tsy maintsy tsy vidy hoe ho ana trano ndray fa ho ana trano maromaro sy ny sisa zany hoe misy karazana asa be dehibe iforona ao amin'io ary satria tsy ray fotsiny ny forona fa mety amin'ny anjatiny amin'ny arivo na manalina satria 20 tapitrisa malagasy ny anao trano de zay famoronana asa karazana asa be dehibe mbola veriko eto ndray ny tourisme ao mitovy amin'izay mihitsy ny tourisme hoe ny eto toerana aloha no amafisina ny ambava no afarana aondrana ny velany iny zay resaka zay rehefa resaka tourisme faran'izay tsotra raha misy 1 million fotsiny amintsika tsika 28 million afaka manana fahefamividy sy fahafahamividy manao tourisme eto Madagasikara zange mba liana koa hoe ajery zany tsingy zany fa manina no vahiny any nandeha hijereny zany tsika gasy koa afaka mandeha nijereny zany misy fiara ve androany hitatitra olona 1 million eto Madagasikara tsy misy tompoko zany famoronana asa misy restaurant sy hôtel ve apiatrahany olona 1 million eto Madagasikara androany tsy misy zany famoronana asa tsikelikely am'le fanomezana fahefamividy sy fahefamividy amin'ny malagasy tsikelikely de memafy ny secteur ny touriste eto Madagasikara de reo am'izay no mitambarinareo manaova hôtely 5 étoiles satria mety tsy vitany anankiray io mitambara iny le fanondranana avany velany satria iny olona avany velany no avy andeha am'le hôtel 5 étoiles androany vahiny ihany afaka manao hôtely 5 étoiles gasy tsisy afaka manao satria nahoana marefo tsy misy tsena anatiny iny anatonga ny Sotemasy Cotona fahity
satria tamin'izany tsy mbola nisy ny mondialisation sy ny libéralisme. Mikatina zany a na marefo ny tsenany zareo manondrana lamba any velany. Ny fahefa mividy malagasy nienjera lasa makany amin'ny friperie daholo zany mandeha friperie zany e tamin'izay mbola zaza mamenatra. Ny mpiasa trano no mandeha mividy any amin'ny friperie tamin'izany. Zao tsika menakavy makany amin'ny friperie. De tsy malafo lamba tsony ny saute masiny coton de mikatona izy. Satria rehefa manao lamba anao amina kilometra amapolo ny kilometra no vokarinao fa tsy hoe lamba kelina 10 kilometra na raiky 4 kilometra fotsiny. Raha zany tsy mihodina ny usinenao. Misy seuil minimum na famokarana tsy maintsy ataonao. De rehefa tsy misy iny mikatona mikatona lonasa. Fa tsy adalany serosia akory tamin'izany andro zany nanakatona ny sautema. Vola be ngany very tao ny machine rererena sautema maty daholo rehefa mikatona sautema. Fa tsy afa manoatra izy. Any ivelany tsisy tsena, eto anatiny tsisy tsena de mikatona le orinasa. Farany anisan'ny manahirana kely ho atsika malagasy ity le hoe politika toelatahity ity mba tiako resana kely miaraka aminao amin'ny économiste anao ihany koa satria ambara ihany koa fa anisan'ny antony iray mahatonga Madagasikara mahantra zany zay resaka fitrosana zay zay tsy mitondra makany amin'ny ataontsika hoe famokarana ihany koa rehefa hazo le vola lasa hoe lanilany fahatany nefa mibabeny taranaka amin'ny fandimby any matoa zao zaka raha tsy etso. Ka io le resahako teo hoe raha mbola 5 milliards trosatsika androany, raha mbola itrositsika hividianana ariary andoavana karama fonctionnaire de io le trosa fanandevozana mandra-pahafaty. Trosa manandevo. Io zany a no teneniko hoe ny atao voalohany hoe rehefa itrosa de tsy maintsy fantatra aloha iny anatin'ny itrosana. Anaovan'inona? De mahavita mameriny tena le trosa ataonao. Fa raha vao tsy mahavita mamery tena le trosa, aza mitrosa devizany velany. Fa ny atao Madagasikara, fantatra aloha, tsy misy. Tsy mila mitrosa ny velany ianao, raha anao zavatra eto, ka vita amin'ny ariary. Ny ilanao ariary ange sisa zany e. Misy miteny ny olona hoe karaha anao trano daholo le olona, be dia be nitady ferraron, be dia be nitady ciment. De za iverina resaka amin'le filohan'ny asa tamin'ny tetezamita ny teny hoe ometsika ny vahiny a Soalala. De azo vy mora tsika eto Madagasikara. Efa zay ve efa 4 taona zay efa 210 taona zay ny tetezamita ny vita. Efa mividy ferraron mora ve tsika eto Madagasikara. Fahafantarako azy mbola avy any Turquie sy avy any Afrique du Sud ny vy eto ho avy ho any Soalala zany eo ho antaniko izy fanakaiza le teny de ho any amin'ny filohan'ny asa tamin'izany io ahoana le vavanao iny fa maninona tsy mbola mividy ferraron mora tsika. Raha tonga de io vian'ny Soalala io tonga de mijanona eto toerana aloha. Ny ciment torak'izay. Zavatra nataon'ny Lafarge ange vao namena vidiny ny ciment eto Madagasikara, nisy teto nisy ciment faran'izay tsara ny atao hoe amboan'io zany. Fa vao lalainy le izy mividiny le sity de nakatiny de alohany manondrana avany velany. Zany ange mampodika atsika. Zany mampodika atsika. Fa hoy za rehefa anao trano tsika de ataontsika trano brique, sady ny brique isolant miaro amin'ny hafanana no miaro amin'ny atsika. Ny brique no atao be dia be. Fa rehefa atao io ny asa nitady olona fa tsy ny olona nitady asa fa raha jereo nge brique amin'iny tambary rehetra iny petrapotsiny efa tsisy mividy, tsisy fahefa mividy le malagasy. Fa rehefa atao ty tsy ampy reo. Fa tsy maintsy io tsika tsy maintsy manangana usine, briqueterie industrielle, mamoaka brique amanalina na amanetsiny isan'andro. Fa tsy vitany le atao tanana tsony. Rehefa miteny ato hoe amboarina ny lalana rehetra manerana Madagasikara tsisy mifampiandry fa samy manao ny lalana any amin'izay mamisy azy tsy vitana vatona ronjato ange vato vitan'ny ankizy iray androany ronjato. Ny vato ilatsika rehefa atao pavé daholo hoe lalana latsaky ny 30 kilometatra atao pavé amina million ny vato ilatsika. Fa ny asa nitady olona fa tsy ny olona nitady asa. Ka hoy zao le trosa am'izao fotoana zao tsisy lana azy. Raha vao foanako midy tsy mila n'le vola indramina ntsony ividianako ariary. Tsy mila n'intsony nefa ny akamaroan'le vola zay ny lalany. Zay ividianana ariary 5 milliards de dollars zay ny lalany. Nisy ny resaka ny fanaovantsika teto hoe telo volana tapitra maly le izy mbola mitoy io ny resaka tsika ahoana
raha ohatra ka tena tsisy meno mihitsiny ahoana no mety ho toy any andriamatoa zao ny sacrasation sy ny FMI malagasy mihitsiny efaratra any amina mbola firotsahana ho candidat avy sa nao ahoana no mety ho toy any nisy ihany koa ny pétition zay nataonareo na ny fanaovatrany manao ahoana ny toy toko zany la me fepotona izy mois de mai fin mai misy antony mahatonga akeny zay satria akoatran'ny fin mai ray volana manatateraka azy zany tonga ny juin dia efa any anatin'ny pré-campagne farafakeliny na fa anatin'ny campagne tsika efa anaty moa zao vazarangy efa manao pré-campagne daholo fa tsy miteny ny anay dia zao hoe ny olona miresaka aminay androany izy mitady ny sakafo nomaly efa tsy ny sakafo izy fa ianao nge raha makany analakely misy olona madio akanjo ange tsy misakafo fa nony nona kely olona misy madio akanjo ange mandeha mividy vary zao fa mikapoky fa za mieritreritra fotsiny nareo re mipaka mitsindroka zordire ihany no tsy misakafo efa manomboka tsy misakafo daholo ny malagasy fa tena sahirana toy zay raha mbola afaka mbola mahazo 2 volana na 3 volana mialohan'ny fifidianana azo anatanterahana azy dia andao tanterahana fa rehefa tsy manatanteraka izy dia zay tsy maintsy maka ny andraikitray dia manao antsoavy ndray mandeha aminareo rehetrarehetra mahita an'ity fahitalavitra ty andao tsika hanova zavatra ozy Albert Einstein raha olona ray ozy manofinofy dia nofy any eo fa rehefa olona maro be no miaraka manofy dia tranga efa isy zay nitenen'ny Albert Einstein toy zay hoe misy miteny manofinofy raha za rero dia nofinofy zay fa raha misy ray tapitrisa 2 tapitrisa 3 tapitrisa tsika miaraka manofy tranga efa isy zay dia hoy za hoe amin'ity ndray mitoraka ity mandana mifidy etany ny olona manodidinareo andeha hifidy fa tsy vitan'izay andana rovy ny safidinareo manaova délégué tsy misy tambiny esory ny zavatra natao hatramin'izay hoe raha voanao zavatra dia meo vola aloha zao mbola nitenen'le rangandre mandeha koa la folie est de toujours se comporter de la même manière et de s'attendre à un résultat différent ahoana zay rehefa miteny gasy ny adalàna ozy dia ny dia ny fananana fiatsika mitovy amin'ny ataonao hatramin'izay dia miandry ianao fa hiova le zavatra mila miova zany ny fihetsikitsika ny fitondrantsika tena mila tonga saintsika fa hoe rehefa tsika maro be vonona ny anova zavatra miova zavatra io dia hoy za hoe atsovy azatsona matsy fandefaso SMS ny 034 90 375 78 dia lazao hoe vonona délégué ianao raha ohatra ka votery manolotra candidat ny FMI malagasy fa eto aloha mbola tsy fantatra zany raha efa nanoratra ianao nanao vonona tamin'le ndre mandeha nanaovako ndre mandeha teto amin'ny Real TV aza mandefa tsony tompoko aza mandefa SMS tsony fa voaray ianao raha efa voavaly ianao ary efa voavaly daholo zay nanoratra tamiko dia le olona vaovao vonona iova targetra iova fiatsika tsy manoatra ny ataony taloha tsony fa tena hoe andao hifidy mahavitry hifidy dia arovy ny safidinao fa zay ihany no afaka anavotana ny firenena za zao nahita teny amin'ny any aloha atsitoko kely ihany teny amin'ny Facebook teny misy an'le député Majunga no manangona karapanondro asa raha mba hitanao reny hitako mandeha tamin'ny vaovaoantsika teto tamin'ny maly ka grave be reny fa tokony samboriny manam-pahefana izy tsy manana zo mihitsy ny olona anankiray hitazona karapanondron'olona anankiray fotsiny ary maika fa PDB anaovana inony reny anaovana fifidianana sandoka hoe lisitra hoe hiditra ompikambana angamba dia tokony mitondra karapanondro izy dia adika ny karapanondro fa averina amin'le olona ny karapanondrony fa mandika lalàna fijeriko azy ny fitazomana karapanondron'olona satria aveo rehefa tsy averiny reny karapanondro reny tsy afaka hifidy le olona zany dia ahoana grave be nge io tokony raisiny fitondram-panjakana aingandaingana za manentana ny olona rehetrarehetra zay nametraka karapanondro any fa resaka fotsiny zany misoratra ianao dia azo an'izao mbola tsy fainy fampanatana advokatynareo andana laivo ny karapanondronareo fa rehefa tsy azonareo iny karapanondro iny tsy afaka hifidinareo mety zay ny tanjo nataondrareo nge grave be io dia hoy za zay foana
rehefa tena vonony ianao mandeha fasa SMS tsy misy tambony eo, ny tambony rehefa tanteraky ty vinty za rery no mameantoka ny tenako, ny sezako raha omenareo seza, ny sezako nataoko antoka voalohany fa tsy maintsy tanteraky io. Ny fomba anaovako azy nge didim-panjakana raha isy iteny mantsy hoe ka rehefa tsy tanteraka zany de isy krizy eto, tsy isy an'izany io fa didim-panjakana roa nge no atao ny didim-panjakana voalohany manafoana ny midy, didim-panjakana faharoa mampiakatra sandam-bola 200%. De za ve dondrina noho ny fitondra teo aloha fa ny andralangy amapolony na manjakina nge niny moa ny décret atao rehefa miakatra amin'ny fitondrany ianao fa reo anankoroareo nataoko voalohany, reo nataoko anak'Andriamaso de ahoana ny tsy avitako an'io, ny tedavako nangatahako fotoana fotsiny de mila fantatry ny malagasy rehetrarehetra hoe rehefa atao io de midina amin'ny ampahefany ny vidin'entana afarana avy any velany. De averiko indray tsy ny entana rehetrarehetra nidina amin'ny ampahefany fa ny PPN, ny solika, le zavatra vidina any tonga de amidy tsy misy fanovana tsony. Fa raha ohatra hoe mividy akora le izy anaovana savony tsy miteny mihitsy hoe hidina amin'ny ampahefany savony fa satria ny karama tsy mihetsika fa mety hidina amin'ny apatelony. Ko tsy mety aminao raha midina amin'ny apatelony ve mividina savony ohatra fotsiny iny de hoy za hoe mavitry am'ty indray nitorako ty miova fitondran-tena aza manaiky tsony any le karamaina fa ianao raha vao karamaina androany ianao mahazo vola kely fa tsy vita akory ny deuxième tour de fa tsisy tsony ny vola iny de mandritry ny 5 taona ianao tsy misakafo indray fa iandry an'le propagande amin'ny 5 taona indray ianao vao hanomboka azo vola indray. Ka aza mihaino an'ireo olona manatsatso ny problema nge zao le olona tonga tsy manaova tsy manatsatso ny programme Jean-Jacques Ratzetsan amin'ny farany adininy indray raha mitantara ny programmany tsy vao tantarany tsony za tsy anatsatso mihitsy ny programme ny adversairako raha milatsaka zay de tonga de ataoko rasaiko eto fa ny amin'ny programmako ihany no velabelariko, programmako any no zaraiko amin'ny vahoaka malagasy fa ianareo vahoaka malagasy mavitry mandeha mifidy raha ty anova zavatra nareo zao indray nyteneniny zao mantsy teny indramiko amin'le rangahy ty indray Albert Einstein hoe tsy ny olon-dratsy io izy ampidiriko anatin'ny contexte malagasy le izy tsy ny olon-dratsy, tsy ny mpitondra ratsy, mpangalatra, mpanodikodina rem-pirenena no manapotika ny firenena fa ianareo marobe mahita an'izany de mijery fotsiny tsy manao nininina. Ianareo tsy manao nininina no manapotika amin'ny Madagasikara de am'ty indray nitorako ty mihetsenareo fa ianareo ihany no afaka navitra amin'ny Madagasikara. Ny programme omeko no ampiasaina ny atongavako eto tompoko anavitra amin'ny Madagasikara fa tsy andetika azy, ny aprofoko fa ny atsy théorie fa pratika. Za miala amin'ny zavatra misy eto Madagasikara de le zavatra misy eto Madagasikara no tedavako vahaolana. Mbola be dia be no zao nge vahaolana ny tany misy namanay zao mivarotra omby efa mena ny zoma, mena ny gendarme ny taratasy. Latsinainy hoe tovy ampiakaro amin'ny camion ny omby de tonga ny latsinainy nampiakarina ambony camion ny omby de ozy le gendarme hoe very le taratasy tsy mandeha indray reo omby reo. Inona ny dikan'izay? Dikan'izay mivola fa raha mivola ianao de hitatapoka le taratasy. Andeha aiza ianao, andeha hitory any amin'ny gendarme no nalaza fananary an'le taratasy. Io zany de amoraina resaka fibre reny, amoraina le taratasy hoe misy ary amin'ny fokotany, misy any amin'ny commune, misy any amin'ny délégué. Amoraina de aidina ny vidin'ireny fanaovana taratasy reny, aidina amin'ny tena zavatra ataontsika hoe azon'ny tantsa andoavana azy. Ny direction ny service vétérinaire velomina fa androany privé daholo manao an'le vaccine zay tiany ataony no ataony, zay vidiny ataony no ataony. Zany rehetrarehetra zany mila hitsy fa io raha tsy tsika no mihetsika tsy ho tanteraka daholo zany resahako zany fa anjarantsika tsirairay mavitry etany ny olona manodidina anao satria be dia be ny olona nefa miteny hoe za zao fa nihevitra ny tsy hividy, tsy andeha hifidy tsony. Inona mahatonga an'izay? Efa leo le olona fa zay tonga eo manao fampandany an'advokaty. Zay nge mahatonga any mamea an'le antoka.
mba tsy tenenan'ny olona manao fampanantenana bokaty fa rehefa azon'ny olona izy dia mbola tsisy nanao zay zavatra nataoko zay nge mbola tsisy nanao teto tsy mbola nisy nanao zay hoe petraka meloha ny fametram-pialana miala ho azy raha vao ohatra ka tsy tanteraka le zavatra teneninao dia voatery miditra amin'izay ianao satria le olona efa diso fanantenana foana fa dia mandehany ianareo mifidy averimberiko zay na averiko impolo raha averimberiko zay mandehana mifidy amin'ny tindra mitorak ty fa tsy vitan'le mandeha mifidy fa aroviny safidinao raha tsy afaka anao délégué anao mitedavy anao olona anao délégué amin'ny toeranao fa zavela tsisy délégué ny bureau de vote fa raha vao tsisy délégué ny bureau de vote miovy voka-pifitianana io miovy amin'ny voka-pifitianana misy namanay nge nanao candidat tamin'ny 2018 izy ny teny hoe tamin'ny bureau ny fidianany ara aotra ny vatony izy ara tsy mividy ny tenany de ozy amin'ny vazivazy hoe soa ihany zany fa raha aotra fa raha rainy tao sara-panamadiny ianao de ndroanao ny zanakao satria anao mahafantatra hoe zany mividy ny tenako azonao zay mahatonga amin'ny teny tsy maintsy miaro ny safiditsika amin'ny tindra mitorak ty de tsy maintsy mandeha mifidy averiko zay mandehana mifidy ndana jereo ao anatin'ny liste électorale ny anaranao za moa de tsy tena mafana amin'ny hoe andana ny olona mandeha mijery ny liste électorale fa ianao nge 12 tapitrisa ny mpifidy raha ndeha ho any amin'ny fokotany reo olona reo tonga ao anao any amin'ny fokotany tsy ao ny chef fokotany fa mbola mivory any amin'ny commune na tsy ao zao tsy afaka izy tsy possible zany raha izay faharoa le olona ny sasaky malagasy farafakeliny tsy mahay manoratra tsy mamaky teny ao fomba ahoana nandehanany any hijery fa ao ny anarany mbola hitondra olona mahay mamaky teny koa zavatra sarotra be zany de zay tamin'izay mivory tery amin'ny CENI zany ame sosikevitra vahaolana ianareo amintsika amin'ny teny zao izy 75% ny olona no vita recensement de nametraka fanontaniana ny 25% zany mbola tsy vita mbola mitovy hoe zany ny recensement anareo eny ozy ka raha mitoy ny recensement anareo tsy ho vita mandrakizay satria nahoana le olona anao recensement le 25% nga fatantsony hoe taiza le olona tsy nandalovany tsy fatantsony ohatra ny anao recensement vaovao zany nareo nefa ny recensement vaovao efa misy tsaiko heritaony nareo nareo recensement mbola 75% vitanareo ty 31 mai farany roa volana sisa tsy ho vita io fa zany ame vahaolana zao anaovana azy mandana laivo ny registre ny olona mipetraka isaky ny fokotany registre ny fokotany no alainareo esorina ny olona tsy manana kara-panondro de vita nge ny liste électorale raha misy 19 000 ny fokotany maka registre ny 19 000 ianao de ino no atambatra ao de vita ny recensement fa am'izay fotoan'izay farafaratsiny tsy misy olona mipetraka amina fokotany misoratra amin'ny fokotany ka tsy tafiditra anaty liste électorale zay nge ny tokony engagement ataon'ny CENI tsy tokony isy olona mipetraka amina fokotany misoratra ao anatin'ny boky fokotany ka tsy anaty liste électorale zay ny tokony engagement zay tokony obligation tsy maintsy ataon'ny CENI de ozy ataovy zay mbola manana roa volantsika voatapitra maly ny mars avril 31 mai roa volana feno raha tsy hainareo ny teneniko tao amin'ny CENI atsoy hafa ataoko io meo any moyen za miteny aminareo za mila moyen zao ny ilaiko resaka vola resaka olona fa raha hitady olona ianao angianao an'izany vetivety de mahita ny anaovanao annonce hoe mila olona mahay manoratra sy ny manana na niveau baka fotsiny ara be de be reo tsisy miaso reo tarika posy reo karaha manizy mandritry ny roa volana anao an'izay hoe ny registre ny fokotany no avadika liste électorale fa io nge efa mety efa misy fa afen'ny fanjakany any amin'iny state eo ny state nge ny chiffre any amin'iny state nge miala avy any amin'ny fokotany zany hoe ny state koa zany manana ordinateur agoavana be afaka manao ny consolidation zay hoe azotsika alaina hoe alaina daholo ny registre ny fokotany ampidirina any amin'ny machine ny state mivoaka liste électorale inona ny olana de mandeha manisa ndresaka tamina olona tao amin'ny state de ozy hoe misy données confidentielles ao secret da hoana no secret raha secret d'état mamoaka ny liste ny anaran'ny olona ny kara-panondrony ny daty naterahany ny adresse misy azy zay nge no alaina any amin'ny state raha misy données hafa de tsy alaina fa le ilaina anaovana ny liste électorale fotsiny nalaina any de tonga de mivoaka eo ny eo tsy nila nandany vola be nanao an'ireny recensement reny tsika
eny ary tapitra ny fotoanantsika ny mato Jean-Jacques Ratsetsoana zanatrany izy nefa ao anatin'ilay ataontsika hoe raha mafana eto sy ny fifidianana rehetrarehetra raha misy ataontsika hoe sosikevitra ary ahafahana mampadio an'izay fifidianana izay inona zany no tokony atao zany avy amin'ny FMI malagasy avy amin'ny Jean-Jacques Ratsetsoana fotsiny zany ao anatin'ilay izy inona no tokony ataon'ny CENI inona no tokony ataon'ny fanjakana satria ny olona no efa netaninao teo hoe mandehana mifidy misorata anarana raha misy vonanao délégué fa le rafitra mitantana sy mitsara n'le fifidianana mihitsy zany mahiahan'ny olona zany androany dia io tokony manao atelier manomboka androany ny CENI manasan'ny mpanao politika rehetra sy ny société civile miresaka an'le processus électoral fa io tsy vita ndray andro tsy vita n'le fivoriana natao tany amin'ny CENI indray andro tamin'ny 24 février teo ny fotoana nomenany tsirairay 2 minitra teny tsy valiana io zany mila manao atelier ahoana ny fomba hitantanana an'io élection io mba hahatonga an'io mangarahara mahatonga an'io tsy hisy tsony na olona iray aza hitsipaka an'io processus électoral io dia tsy misy afa-tsy zay io miaraka mivory amin'ny parti politique mpanohatra rehetrarehetra miaraka amin'ny société civile miaraka amin'ny FFKM dia andao dina tsirairay fa io nge tsy ely tsy ela nge manao an'io raisina tsirairay point par point ahoana no anaovana an'ity fomba fifidianana ity ny délégué ny candidat ahoana ny fomba hidirany any amin'ny bureau mpifidianana mila jerevana zany ny proclamation de résultat eo goavana be satria tamin'ny farany tao 2018 ny tokony izy voaisa ny vato amina bureau mpifidianana ray dia tokony affichena eo avelan'ny fokotany ny valim-pifidianana tsy nisy nanao an'izay na fokotany ray aza ina ny antony satria mbola ovana le valim-pifidianana tsisy nanao an'izay nefa zay ny tokony atao dia ny epitso dia fahitan'ny olona eo mipetaka eo avelan'ny varavarany eo avelan'ny fokotany eo mivaravaran'ny fokotany reto ny valim-pifidianantsika omaly fa ny alina iny izy avela manatrika eo ny olona rehetrarehetra manatrika anaty ivelany ara manatrika ny fanisanam-bato dia ny alina iny zany ny olona efa mahafantatra zao no azony candidat tsirairay ny epitso afaka mbola confirmer ndray amin'le petadrindrina apetraky ny chef fokotany fa io nge amin'izay fotoana zay magaga mantsy ny CENI tamin'ny 2018 valim-pifidianana vany tuliara vany amin'ny kizo tany no mivoaka voalohany izy eo alarbira ngano maninona vato alarbi tsy mivoaka voalohany mepita rabe anao dia tonga mepita rabe le misy tsy mepita rabe ara ny bureau mpifidiananao fa manaraka ny sisiny trottoir avany amin'ny larbi any dia tonga amin'ny CENI tsy mepita rabe fa maninona reny tsy mivoaka aloha misy antony satria mbola ovana le valim-pifidianana zay zany ny tokony tsisy zay misy n'le aiza le mangarahara dia zay ny tokony hoe ny CENI tokony aingana dia aingana miconvoqué miantso za tsy miresaka hoe concertation nationale fa ataontsika raha concertation nationale dia resaka processus électoral no resahanao tsisy afa-tsy zay atao mazava point par point zao processus zao mba tsy isin'ny alabato fa io raha vao mangalabato io fitondrany io dia izy ny tompona andraikitra fa mirehatra Madagasikara dia miteny azy fa le olona efa lonilony le olona efa lindra hitantsika reny tany sambavy reny fa olona rompotra nge le olona reny olona tsy fitiny nge reny hoe mandoro lavanila nefa iny ny ainany lindra reo olona reo mpangalatra koa tratran'ny olona fitsaram-bahoaka maty alevina mpangalatra koa eto amintsika mivoaka ny amin'ny gazety 10 milliards indray ny tsy hita ny inspection générale de l'état nahita hoe 100 milliards ny tsy hita nefa vao apankely ny dépense fanjakana fotsiny vonjereny raha anaovana extrapolation zany efa asa tsy haiko any amin'ny 4 milliards any zany ny volam-panjakana midina reo olona reo tsisy voasambotra tsy misy enquête fa mipetra-potsiny fa za miteny fa le olona reo lindra raha tsisy mpitarika le vahoaka mitandrema fa raha rotaka tsisy mpitarika tsy voatananao fa irehatra Madagasikara ny tompona andraikitra fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao
tokony tandroninareo fa de manentana ny olona mitindra nytoraky ty mahavotra mandeha mifidy fa misy mivaolana za mameantoka za ny vaolako manavitra Madagasikara Jean-Jacques Ratsetson anavitra Madagasikara ny anaovan'ny politika za manaprofo fa za tsy sezany tedaviko profo meko amin'ny fitondrana io mba vita aloha fa maty le vahoaka fa rehefa tsy manao izy maka ny andraiky koa de tsy maintsy mandrotsaka candidat ny FMI malagasy am'izay fotoan'izay ianao ve le candidat sa mbola eo pitserenan'olona tsy le candidat mamaika fa le foto-kevitra mazava ho azy fa rehefa resaka amin'ny time ianao izy ny candidat tsy maro karavaly na flongy no atolotra candidat fa hoy za hoe tsy zay ny zava-dehibe le hevitra manafitra amin'ny Madagasikara za ranga mahatonga manao politika tsy manaiky hoe 97% ny ankizy 10 taona mity na tsy mahay manoratra tsy mahay mamaky teny tsy eken'ny saiko zany tsy maintsy manao politika tsy maintsy mitolona hanovana an'izany inona nataon'le mpitondra trano zay tsisy ninona fa nandavaka io nge tsy niala tany amin'ny oatra izy lasa 97% tapika fa ny tombo hatrany tany amboalohany 20 isan-jato miakatra 10 isan-jato de niakana 9 isan-jato de niakatra 7 isan-jato zao izy 7 isan-jato de iandro ve tsika hoe 100 isan-jaton'ny ankizy tsy mahay manoratra tsy mahay mamaky teny vohetsika tsika le 3 isan-jato mianatra rehefa atao koa ny fandinihana le fampianarana eto efa nidina ambany be koa le niveau zany hoe le nianatra ambany be ny niveauny ny akamarony tsy nandeha fianarana zay mila fanovana mahery vaika rehefa vita hoa foanana midy any amin'ireo fanovana mahery vaika ilaina eto amin'ny firenena famokarana akarina amin'ny fomba mahery vaika any amin'le vaolana ilaina fanovana mahery vaika any daholo indray ny resahako tsisy hainao antsony nareo hoe foanao any io midy io fa io lakle io midy ny trano de anao anaty trano ianao midy de manao théorie andao anao zao za tsy manao an'izay fo za hoe voay ny trano fa rehefa mivoaka io trano io tsy tentsony hoe voay le trano tsy mitentsony hoe foano le midy fa tonga de hoy za hoe rehetra efa mipetrapetraka fanovana mahery vaika amin'ny sehatra rehetrarehetra eto Madagasikara eny ary makasirika andro matoa Jean-Jacques Ratsetson anaky nasain'ny fandarana tamin'ity alina ity ary misotranao ihany koa ao anatin'izay atao hoe fitondrana vaolana ho an'ny firenena izay raha misy avatra farany ato ny avatra farany de zay olona vonina ho any amin'io fanovana amin'ny fomba mahery vaika io de mandefasa SMS miteny hoe vonina anao délégué tsy misy tambiny aza mitady tambiny aloha fa mila miova ny toetratsika mandana mifidy arovy ny safidinao zay ny fanovana mahery vaika amin'ny toetratsika aloha aza mitady tambiny fa ny tambiny za mametoky anao raha lany le hevitra hoetiko raha volana midina amin'ny ampahefa mividiny entana apetraka le rafitra mindram-bola hatramin'ny 9 taona ianao raha ilaina anaovanao trano fa ny zavatra tanjona de mila mahazo trano daholo malagasy rehefa te anao trano afaka sakafo ianao rehefa miasa ampy anao le vola raisinao ahafahanao miaina taloha dadabeako mpampianatra instituteur zany T1 hatramin'ny T5 navita trano roa izy ao am-patsakana ny tarana ny taty arina tsy nisy navita na nisy asa tsara noho ny azy ary zay fomba fiainana zay tamin'ny andro tsirano hoe politika any kibo averitsika amin'ny politika any kibo averitsika amin'ny politika any trano averitsika amin'ny politika any fiainana ahafahany tsiraray miaro ny tenany miala amin'ny fahantrana mavita mahavelona mivady amanjana ny tsirairay fa miankina amintsika be dehibe io miankina aminareo vonina iova fandeha mankasiraka indrindra tompoka misotranao de misotranao so antsika rehetra tany tokantrano miaraka taminay hatramin'ny farany ny fandarana mametraka ny mandrapitafa amra-pitsondray tompoka lasy tompo afy veloma tompoka
azo antoka foana fa atsiro na andro rehefa ampiarahana amin'ny sardine libérateur ary vao mihinana indray dia te hihinana foana. Libérateur, une liberté de saveur.